mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Almenava tsika rehefa malala tratrao tesapotsy fa eniny volana jolay ity ny mofinaina izay nalahatra ao antsika dia ny lioka toko 510 fianzany tsaramasina araka ny lioka toko 510 andininy fadimy amby roapolo ka hatramin'ny fadimy amby telopolo. Lioka toko 410 andininy fadimy amby roapolo ka hatramin'ny fadimy amby telopolo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy vahoaka betsaka niaraka tamin'i Jesosy dia nitodika izy ka nanao taminy hoe raha misy manaraka ka tsy maka ala ny rainy sy ny reniny sy ny vadiny sy ny zanany sy ny lalahany sy ny anabaviny eny ary ny ainy koa aza dia tsy azo ekena ho mpianatro izy. Nazovina no tsy mitondra ny azo fijaliana ka tsy manaraka dia tsy azo ekena ho mpianatro izy. Fa iza moa aminareo raha tahanao tilikambo no tsy mipetraka aloha mihevitra izay ho lany hanaovan'izany na misy havitany na tsy, fa anao rehefa nanao ny fanorenana izy ka tsy mahavita dia handatsy azy izay rehetra mahita ka hanao hoe io olona io dia nanomboka nanotrano fa tsy nahavita. Ary iza moa no mpanjaka raha andeha hiady amin'ny mpanjaka hafa no tsy mipetraka aloha mba haka hevitra tsara na mahay mandresy ilay mitondra roa alina amin'ny iray alina izy na tsy. Fa raha tsy izany, raha mbola lavitra ny mpanjaka anankiray dia ampitondra teny izy ka angataka fihavanana. Ary toy izany koa ianareo rehetra izay tsy mahafoy izay rehetra anananareo dia tsy azo ekena ho mpianatra. Koa tsara ny sira, fa raha ny sira aza no tonga matsatso, inona indray no ahasira azy? Tsy mahasoa ny tany na ny zezika izy fa aliny olona. Izay manatsofina hoe miaino ankizy hiaino. Ray masonao, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Taorian'ny toriteny, taorian'ny fiaraha-misakafo, taorian'ny sakafo anankiray izay natrehan'i Jesosy. Jesosy hiakatra any Jerosalema dia lasa Jesosy nanazava nanao ity toriteny izay mofinaina eto am-pelatanantsika ity tamin'ireo vahoaka izay nanaraka azy. Matetika rehefa mivaofy ity andiny tsodramasina ity isika dia mandrakariva miresaka momba ny ataontsika hoe inona ny tena toetra ny antsoina hoe toetra ny mpianatra Jesosy, inona ny zavatra takiana amin'ny mpianatra Jesosy. Izany hoe miresaka momba ny hoe disipula, izany hoe ahoana ny mahatonga ho mpianatra Jesosy, inona ny zavatra andrasana amin'ny mpianatra ny disipla any Jesosy. Saingy andehantsika hiataka kely amin'izay hevitra efa mahazatra izay. Raha mamaky ity lioka toko 510 mofinaina ity dia antsika hiresaka manokana momba ny hoe ahoana ny tiany tompo toetsaintsika raha manana toetsaintsika ka hanorina zavatra matsy, zavatra mateza. Ahoana ny ananana zavatra mateza, ahoana ny anorenana zavatra, ahoana ny anana zavatra mafiorina. Raha ohatra ka mamaky ity andiny tsodramasina ity isika. Ravako misy filôzôfy sosiôlôgy anankiray polonais, enevy polonais izy fa sady anglisy koa, antsoina hoe Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman dia nanazava fa ty ambadiky ny taona 70 vao tena nalaza ity filôzôfian'ny Zygmunt Bauman ity. Nanazava izy mikasika ny atao hoe sosiete solide sy ny sosiete likida, na ny modernité likida sy ny modernité solide. Dia hoy izy manao hoe manomboka amin'izao vanim-potoana 70 zao, izay hitantsika moa izany raha tany Frantsa dia nanamarika izany ny taona 80 sy 1900 niovan'ny zavatra fihetsikehtsehana tany Frantsa, ny 13 Mai 80 sy 1900. Tsy io ihany fa ny zavatra nitranga tamin'ny adiny Vietnam, BDP tsy tany Frantsa fa tany États-Unis, dia lasa nanomboka niditra ilay antsoina hoe ilay modernité likida na ilay fiarahamonina na ilay fandrosoana mitsiranoka. Rehefa miteny i Bauman ny hoe fiarahamonina miditra makamina fiarahamonina likida itsika izao dia izao, rehefa miteny hoe fiarahamonina mitsiranoka dia mazava ho azy tsisy endrika izany. Manodidina azy izany mamendrika azy.
ny zavatra manodidina azy manome endrika azy tsy hoe izy manana endrika mazava izy fa raha ao anaty tavoangy izy de tavoangy zany endriny, raha ao anaty barika izy de ny barika zany manome endrika azy ho barika, ho varingarina na cylindre. Raha ohatra ka ao anaty goby izy na cube de le cube itoerany zany manome endrika azy ka miteny hoe goby io na cube io. Ary tahak'izay hatrany zany lay hoe fiarahamonina mitsiranoka, fiarahamonina zay mazava ho azy mitsiranoka de mora miova, mora mihetsika, mora omena endrika, mora tefena ary tsy vitany hoe mora tefena, mora maka endrika izay manodidina azy. Zay le fiarahamonina mitsiranoka ary dia izay ty fiarahamonina hitantsika iainantsika ary am'izao taonjato atsika hoe taona 24 sy roapolo zao de vao mainka miha-mitsiranoka lay fiarahamonina mora miova izy satria tsy manana zavatra tena mitoetra tsara zay miazo anazy. Raha am'teny mantsika hoe société solide na fiarahamonina mivaingana dia mazava ho azy any amy taona efapolo, taona 50 alohan'ny ady lehibe faharoa na rindrina na ataotsika hoe alohan'ny taona 50 tam'izany fotoana zany dia itsika rehetra miara-mahafantatra na rozokiolona na itsika rehetra mamaky boky na mamaky ny literatiora momba ny fiarahamonina dia mahita fa fototra ny azona ny fiarahamonina mivaingana ny antsoina hoe institution. Zava-dehibe ny hoe miazona ny fiarahamonina ho hivaingana ny institution na ny rafitra zay miazona le fiarahamonina dia tsy vitan'izany fa fiarahamonina zay baikony ataotsika hoe bureaucratie, zany hoe fiarahamonina zay manana fomba fisaina, fomba fiasa mazava, manana ataotsika hoe lanina mazava iombonana hiraisana, fiarahamonina zay ataotsika hoe rehefa manao zavatra na rafitra na fomba fisainana izay baikony ataotsika hoe rationalité, zany hoe zavatra nitezaina zany hoe ny marina ohatra de tokana, ny marina tsy be de be, rehefa mety de mety, rehefa tsy mety de tsy mety. Fa ao anatina fiarahamonina likida zay iainantsika zao marina be de be, ny marina mety miova satria le fiarahamonina mihitsy no miovaova de miova arak'izay koa le atao hoe marina, zay mahatonga ny lasa hoy ro miteny frantsay hoe relatif, lasa mora miova be satria raha ohatra ka ao anatina barika lay rano ka de hafa zany endriny zany de le fiarahamonina moratsika iainantsika io zany de zay. Tsy mahagaga zany, miady hevitra raha misy olona anankiroa ka mivolavolain'ny toe-tsaina fiarahamonina likida izy ka miresaka ao anaty olona anankiray zay mivolavolain'ny fiarahamonina solida de tsy hitovy fomba fijery reo satria ny anankiray anome toerana ny rafitra, ny anankiray tsy anome toerana ny rafitra. Hitantsika fa na ny rafim-piarahamonina aza mora be tsy mitoetra, mazera, aongana be de be zany hoe miaina ao anatina tsisy heviny ary hitantsika fa na ny kolotsaina de miova, ny kolotsainan'ny fiarahamonina ohatra hoe ny kolotsainan'ny fiarahamonina likida dia fiarahamonina zay ny style de vie na ny fomba fiainana ny ataotsika ankehitriny hoe identité, zay ny amintsika ny atao hoe identité, raha mamaritra ny antsoina hoe maha-izy atsika isika am'izao taonjainantsika zao dia ny style de vie ny amaritany antsoina hoe identité. Zay mahatonga atsika hoe fiarahamonina mivaingana na ny fiarahamonina solida dia ny identité tsy zany mihitsy, ny identité tsy hoe ny style de vie anao na ny fomba fiainanao ny amaritanao ny maha enao anao, ny fomba fiakanjonao zany ve no amaritanao ny maha enao anao na ny bikanao na endrika ivelany, tsy mety iny mihitsy le olona tsika eto tsy mitsara hoe inona ny ratsy na inona ny diso fa manazava manao hoe le fiarahamonina iainantsika mihitsy zay io. Rehefa miteny hoe fiarahamonina solida zay niainantsika zokonjokony, nitezanantsika zokonjokony de farafahakeliny reto zavatra telo reto, voalohany de zao manome toerana amin'ny fiainam-pianakaviana, mazava ho azy manome toerana amin'ny fiainam-pianakaviana ary rehefa miteny hoe fiainam-pianakaviana de manomboka eo amin'ny fanambadiana, manomboka eo amin'ny ray aman-dreny sy zanaka ary faharoa mamaritra ny société solida zany hoe reo fiarahamonina zay mivaingana dia ny fiangonana efa 10 arivo taona mahery dia ny fiangonana
zany miantoka ny solidité na mafiorona na mampivaingana lay fiarahamonina ianantsika. Ary ao koa aza ny sekoly, ny école dia mena toerana ny sekoly, mena toerana lay fiarahamonina lay fanabeazana zany, tsy hoe fanabeazana fa tena le école mihitsy, lay institution na lay rafitra lay sekoly mihitsy, zava-dehibe mihitsy zany hoe nivoaka tamin'ny sekoly ohatran'izao. Lay sekoly ianarana no hita fa tsy ny diplôma, lay sekoly ianarana ny voano, satria zay lay fiarahamonina solide. Io le vatan-trano ianaranao io, fa zao de misy moa zany de de cours en ligne de tsy hoe ratsy akory zany, fa ao anatiny lay modernité liquide zay le hoe de cours en ligne de nianatra en ligne de nianatra tao anatin'ny tsy haiko Facebook ve sa nianatra tao anaty inona zay le modernité liquide. Hotsika manao hoe tsy mahagaga raha miova lay fiarahamonina satria miaina ao anatina société liquide tsika zao, dia io mahatonga an'io de zao ny olona mifindrafindra toerana de mazava ho azy baikon'ny fiovana, mora mifindra toerana, mora miova asa, mora miova hevitra satria misy ny ataontsika hoe ny tambajotra ara-piarahamonina io, ny Facebook, ny YouTube rehetrarehetra de mora miova hevitra, lasa baikon'ny fiovana vetivety mihitsy satria zay fluide mahatsiranoka azy, de mihatsiranoka lay fiarahamonina dia mora maingana be le fiovana. Asa tsy hoe mora miova asa ihany, mora miova fiangonana, mora miova finoana, mora miova orientation sexuelle, mora miova genre, mora miova anarana, mora miova be dehibe na ao anatin'ny fanambadiana azy, mora be dehibe ny mora ao anatina société liquide antsenitsika. No zany de tsy mora mihitsy, zay mahatonga an' Jesosy naka fanoharana eto momba ny tilikambo. Tsy mora mihitsy ny manorina zavatra mivaingana sy mateza ao anatina société liquide. Tokony fantatsika zany hoe ady be zany ny hoe manangan-javatra mateza ao anatina fiarahamonina mitsiranoka. Ary io no mahatonga ny hoe raha miresaka tsika fiangonana, nahoana de zao ny fiarahamonina misy atsika eto Madagasikara moa zany, any ivelany moa de efa mazava be io, fa na eto Madagasikara dia tazantsika le fiarahamonina liquide, iainana aty amin'ny tendrombohitra. Any ambanivohitra moa mbola mipetraka tsara ihany, apahany sasatsasany, fa efa manomboka very le valeur, very le sotoavina amin'ilay hoe le fiarahamonina liquide. Tsika hoe raha ny fiangonana aza dia tavela indraindray mafy be ny adiny manorona le fiarahamonina izay na izy azy nandritra ny roa arivo taona, ary io no mahatonga mandrakariva fifandonana ao anatin'ny fiangonana angendrindray, satria lay tanora tioriana teraka ty amin'ny taona 20-30 izay efa ataontsika hoe efa miaina voavolavolan'ilay fiarahamonina liquide, sy ireo zokiolona zay mbola teraka ty amin'ny taona 80, teraka ty amin'ny taona 50 miaina tao anatina fiarahamonina solide na nibeazina tao anatina fiarahamonina mivaingana de nanay tsy mitovy hevitra na atao hoe ny fomba fijely io tsy hoe antony tokony hiadivana na hifamaliana, fa tokony mahay mamantatra ny hoe ahoana moa zany zao no ataotsika anorenantsika zavatra, raha mitenintsika hoe zavatra tsy voatery hoe vatan-trano loatra io fa lay fanabeazana afako marina loatra nahoana fa ninona de zao marina ny tenin'ilay asiziny teolojianina Chartreux ve teny an'iny sa izy le niteny manao hoe ny hazo fijalian'i Kristy io tsy miova, ny hazo fijalian'i Kristy tsy miova, fa ny fiangonana de zao, ny fomba fitaizan'ny fiangonana de zao tena mety miova. Zany hoe tsy maintsy ho ekentsika fiangonana fa miaina ao anatina société liquide isika, ary satria miaina ao anatina société liquide isika de ekentsika fa mety miova io, ekentsika fa mety miova io. Raha ohatra ka ekentsika zany mety miova arak'izany,
fa saingy miova ao anatin'ny fiazonana ny fahamarinany tenin'andriamanitra miaina io mo ny fiangonana nge efa ela ny conseil communique des églises nyresaka ny sanatsyny hoe contextualisation na ny théologie contextuelle misy lafin-javatra tsy maintsy ekentsika ny fiovana ao anatin'io fiovana io nefany no tsy maintsy hiazonatsika le mahazika atsika mba hananatsika hoe lay mahavaingana lay mivaingana ohatra hoe voazitsika ao anatin'io société liquide ihany ny valeur ninona ny fiainam-pianakaviana voazitsika ao ny valeur mahafiangona ny fiangonana ny fanabeazana ny sekoly sy ny sisa rehetra mahita zany fiovana zany ketsika anatin'ny fiangonana ohatra hoe raha mahita ianao zao de be ny fanaovana fanatanjahantena be de be ny ohatra hoe mpitandrina manao baolina kitra mpitandrina manao fifalinanana baolina kitra na volley fanatanjahantena mety ho tahak'izany ko mety misy bakira sasany zay hitatsika hoe tsy niainana tany amin'ny taona fitopolo hoe misy bakira sasany miditra tsika ao anatin'ilay hoe ny fiangonana koa de misy zay misy zay nidirany zay ataotsika hoe modernité likida izay tsy eo amin'ny hoe fomba fiainana fomba fiakanjo fotsiny ary mipitandrina tany amin'ny taona dimapolo mpitandrina tany amin'ny taona enimpolo mpitandrina fitopolo de zao manao gravaty manao nœud manao ataotsika hoe mahazatra manao costara manao kiraro chaussure de ville mainty tsara sy ny tahaka zany fa am'izao société liquide zao de fantatsika fa miovy zany de misy manao t-shirt io tsy misy na ny mopera io tsy hoe ny mpitandrina ihany fa na mopera io na presbytera io izay le hoe misy foana ilay akon'ilay modernité liquide ao anatin'ilay fiarahamonina ny tokony izy anefa nahoana de zao raha ny tokony ho izy de ny fiangonana sy ny fiarahamonina no mamola ny fiangonana no mamola vola ny fiarahamonina fa ny fiarahamonina izy indray akory no milasitra ny fiangonana fa ny fiangonana no tokony milasitra na mamboatra ho lasitra mba manome endrika ny fiarahamonina sarotra nefa zany am'izao andronatsika zao sarotra be ny mbola hiverenanao amin'ny taona dimapolo sivinjato sy arivo na ny taona roapolo sivinjato sy arivo satria miova be le fiarahamonina nyfantany apetrakatsika tany am-piandohana ahoana zany anorenatsika zavatra mateza ao anatin'io fiarahamonina liquide io fanabeazana io teolojia io fitezam-panahy io fiangonana raha miteny hoe zavatra maritra esory eo an-tsaina nietrehitra hoe vatatrano la infrastructure zany fa lay atao hoe izy lay mpiasana teny hoe fotodrafitr'olona le hoe ahoana no ananatsika anorenatsika zavatra mateza ao anatin'ny zavatra zay malemy be le fiarahamonina any ka zay zavatra orona ao androany de tsy mateza vetivety rava vetivety dia misy lafin-javatra rona telo ampianariny liokatsika eto voalohany de izao ilay resahana ao anatin'ny tapany voalohany andininy fa dimy amby roapolo ka hatramy fafito amby roapolo de izao ilay teny hoe miseo teny griky io miseo raha ohatra ka jerena amy teny frantsay deteste mankahala hoy Jesoa raha misy tsy mankahala zany hoe mankahala nazahoanany teny nazahoanany teny frantsay ohatra hoe miséotrope sy ny sisa rehetra izay midika hoe sakalany na fandavana na tahaka zany dia raha miteny tsika hoe miseo zany na mankahala de Jesosy rehetra mpianatra manao hoe tsy raha eto ao anatina société liquide tsika ao anatina fiarahamonina mitsiranoka tsika fiarahamonina mora miova hevitra mora miova fijery mora miova satria mahery be lay manify azy de zao Jesoa tandremo a tandremo tsara lay toe-po hoe mifikitra tandremo tsara lay toe-po mifikitra am'ilay zao tontolo zao na ahoana anao lay zao tontolo zao miova fa tsy mahazo tompony lay zao tontolo zao tsy mahazo tiavina lay zao tontolo zao zay mahatonga an' Jesosy ny teny nge manao hoe tsy azo ekenao mpianatra ianareo raha tsy mahafoza ianananareo zany hoe ny fitezana tokony ataotsika ao anatin'ny fiarahamonina io de zao tsy fifikirana amy zavatra zao tontolo zao
jesosy zany hoe tsy mitona antsika akahala raha aman-dreny tsy zay loatra marina fa miteny izy hoe nalany-dreny sy ohatra zany ny vadiny sy ny sisa tsy lay mihidy eo eto tsy hoe mankahala manisy ratsy tsy zay tsy mankahala manisy ratsy loatra io satria ny fankahalana de manisy ratsy fa tsy lay fankahalana manisy ratsy ao tsy matao tenin'izy eo io fa izao lay hoe atasy lay fifikirana lay tena le fialana am'ilay ataontsika hoe fiatahana am'lay fiarahamonina fa raha vo entin'lay fiarahamonina mikoriana lay fikorinanylay mitsiranoka de zao very no zany de ao anatin'ny fiarahamonina mitsiranoka io de ny fitaovana hoentimenao de zao tsy mifikitra olona ataontsika hoe olona manana zay maha izy azy tsy izy zao tontolo zao no mitaiza azy tsy mifikitra na amin'inona na amin'iny eto am'ty zao tontolo zao ty rehefa miteny hoe mifikitra de miteny hoe tsy tia fa izao tsy manana atasy mibaiko azy tsy manana atasy manandevo azy tsy manana rafitra zay manandevo azy na tompony tahaka ny mamona ary faharoa de hoy ko Jesoa eto raha miteny zany ahoana no ananana ahafahantsika manorona zavatra ao de izao ny fananantsika koa hitatsika amy andininy fahadimy amby roapolo dimy fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo moa de roa ihany no heviny de izao lay atao hoe prévoyant zany hoe olona lasa alohan'le vanim-potoana izy olona zay mandinika tsara fahendrena zany ilaina zany ny fananana fahendrena miaina ao anatin'izao fiarahamonina izao raha vo tsy manana fahendrena tsy manana saina manavaka de zao lasa izao tontolo zao no mitondra anao miriotra ao anatin'lay ataontsika hoe modernité likida zany de zava-dehibe ary ny tiany tompo isokatra ny saitsika manao hoe tandremo tsara izy aminareo no manao tilikambo ka tsy mipetraka mihevitra aloha raha manoronao zavatra mafy ianao eto am'izao fiarahamonina mitsiranoka zao eto Madagasikara ohatra vetivety nge le fivaliny toe-tsaina vetivety ke ny fahaverezan'ny valeur sy ny sotoaviny vety satria nahoana satria zay efa zay le fiarahamonina tsy ny fitabatabatsika na ny inotsika ko no tsy afahan zany fiarahamonina zany manaraka ny lalan'lay fivana satria zay le mondialisation dia inona no ataonao any amy lafi ny fitezana any amy lafi ny fanabeazana any amy lafi ny zay resahantsika manao hoe fanomezana toe-tsaina endry mahay manavaka mahay mandanjalanja zay le tenen'ny tompo eto hoe prévoyant hoe aoka ianao mba hijery tsara de zao anana andinika tsara zay mahatonga azy miteny hoe am'izao izy raha misy mpanjaka ka hiady de zao raha ohatra ka alohan'ny edinao de zao jereo tsara aloha hoe ianao ve mahay mandresy le mitondra roa alina amy ray alina enao ve mahay mandresy le mitondra roa alina amy ray alina tsy hoe enao ve mahay mandresy le mitondra roa alina amy roa alina tsy zay fa vitanao ve mandresy an'le mitondra roa alina amy ray alina zany hoe azonao eritreretina zany hoe mahavita ny miaramila anankiray aminao eo ampelantananao de maharesy anakiroa omaly zany am'izao mandry anatsika sao de ny hoe omaly zany hoe fahavononana avo roeny mihitsy zany hoe lehilahy anankiray de maharesy lehilahy anakiroa raha ohatra ka amin'ny adiny atao zany hoe raha ohatra ka miatrika zava-tsarotra anao de mivonona anao ezaka avo roeny am'izay zavatra tena takina mihitsy ary raha ohatra ka fiarahamonina isantsika moa zany zao de tsy zany satria ao le likidité de lasa zatra tolorana lasa zatra ny antsika de zao manao hoe mieritreritra tsika fa miaramila raha roa alina ny olona miady amitsika de tsika manao hoe tsy mila zany roa alina zany tsika fa angambany antsika ny roa alina de zao aleo atao efatr'alina nefa mitady any efatr'alina izy zany hoe le toe-tsaina tiany ny tompo takatsika de ny hoe maiza mandanja lasa mivonona manao ezaka avo roeny mivonona hanao mihoatra no zay takina amin'ny tompo de zay mihitsy manaova mihoatra ny taolona takatra an'io ny taolo malagasy manao hoe vikinalina aleo disy mihoatra to zay latsaka ny baiboly tena fantatra an'izany mihitsy jesosy raha miteny hoe raha misy maneraka anao mailo ray mandana maila roa rehefa koa malala ahoana ny atao arim-baharitra ao anatin'izany fanazavana lava zany manangan-javatra ianao
tianan-javatra matezy ianao na fanabeazany na tokantrano na manorina trano na fotodrafitrasy na fotodrafitsolo na mety ho fotodrafi-tana koa aza de zao ahoana no atao mbanana zavatra mateza voalohany de zao miomana aza apetraka amin'iza na amin'iza mihitsy ny fonao apetraka eto am'izao tontolo zao fonao fa apetrao ao am' Jesoa apetrao ao am' Jesoa ny finoana ny fanantenana ny fifaliana ny fitiavana ny zavatra rehetra de aorenao ao am' Jesoa raha manangan-trano anao na manangana orinasa ianao de zao ataovy ivony zany Jesoa mba tsy ho entiny zao tontolo zao indaosin'lay fiarahamonina likida zay aorinao fa ny faharoa de zao mivonoana hiezaka mivonoana hiezaka mivonoana hiatrika mivonoana hanamboatra fomba fisainana mifanaraka am'lay zao tontolo zao amy zavatra amy fandrosoana mihitsy saingy zao mivonoana koa nefa ny hijoro raha zany de zao tonga fanasana matsatso raha vao lay zao tontolo zao fotsiny mitondra anao lay fiarahamonina likida izay tsy edikevitra misy lafiny tsara fa izao aoka tsy ho veriasina ao anatin'izany fiarahamonina likida izany ny fiangonana ny fahamasinanao satria ny tompo eto de mandà mihitsy ny antsoina hoe compromission zay mahatonga azy miresaka ny vola de tandremy tsara fa fomba fisainan'ny fiarahamonina likida ny compromission ny compromis moa de lasa compromission izay lasa tonga promesse mampimebe fanomezan-tokirisy ary ao de zao rehefa ko malala zava-dehibe zany ny ananatsika toe-tsaina miankina amin'Andriamanitra toe-tsaina mandanjalanja rehafako te hanorina zavatra tsara ianao te hanorina zavatra mateza ianao aza misaraka am' Jesoa aza miataka am' Jesoa apetrao am' Jesoa ny fiainana de vakio baiboly io de meteza manana fahazavan-tsaina ary ny tompo anie hampahery anao ampifarana ireo landava ary tsy ahafoana saraka ivavaka tsika ry havako tompo anjoranao zay anao ny amin'ny teninao zay manazava aminay ny tokony ho toe-tsainay ety miatrika ny fiainana isan'andro eo anivon'ity fiarahamonina miovaova fiarahamonina tsy maharitra fiarahamonina zay baikio ny fiovana ity miaino anatin'izany fiarahamonina zany zay tompo ka mahatsiaro rotaka ihany zay Jesoa mahatsiaro fahasahiranana eo amin'ny fitaizana mahatsiaro fahasahiranana eo amin'ny asa mahatsiaro fahasahiranana satria mora miova na ny olona na ny zava-mitranga andrandray tsy araky ny sainay tsy araky ny fonay tsy araky ny eritreritray saotra tompo fa ianao kosa de mamerina anay mandrakariva ao aminao Andriamanitra tsy avelanao hifikitra am'izao tontolo zao zahay tsy avelanao hifikitra amy zavatra mioramio zay fa ao aminao Jesoa tsy miova anao metrahany ny fiainanay saotra Jesoa fa mazava aminay fa tao aminao zahay hitandrina tao aminao ho mailo tao aminao tsy ho tia zao tontolo zao tao aminao mba hanorina zavatra maharitra hanorina zavatra mateza tsy hanorina zavatra zay mandalo vetivety levina vetivety fa tao aminao kosa hanorina zavatra maharitra afaka zay tompo an'ny tetika asa ho an'ny soritra asa ny faniriny ny fianakaviana tsirairay tehirizo tahio ny fianakaviana tsirairay aby hitoetra amin'ny fahasoavanao de sotra tompony am'izao herinandro mifarana izao misaotra fa zay naorinay tompo zay nataonay tompo de tehirizo ataovy maharitra ataovy ahitana fifaliana sorany am'izay sonomenonay tamin'ity herinandro ity eo anao ny voninahitra fa mitoera ame kosa Jesoa ny fietahana sy ny fifaliana